sabotsy zany teo manam-pahefana ny filoam-panjakana marokanina no nanomboka tonga teo fa tonga ihany koa ny madame Michael Jean secrétaire général francophonie ary efa manomboka tomboka bosesika tsikelikely ny fa efa fitaovana ngetabe io zany tonga am-pelatanantsika eo amin'ny fandrarana indrindrandrindra amin'izao fotoana zao tsika miteny zao zao ireo mpandrara marokanina dia miresaka sy mifampitafa amin'ireo mpandrara malagasy mijery zay lalana hoe ahoana amin'ny fomba iaraha-miasa ahafahana manatanteraka tetika saika ambanana zany eto Madagasikara ary ahafahana koa manondrana ny eto Madagasikara makany amin'ny Maroc tsy ny marokana ihany manao an'izany fa ny vietnamien zareo avy any Vietnam zareo avy any Romania zareo avy any Albania zareo avy any Liban zany dia midika fa reny atrikasa reny dia misy zavatra homanina amin'ny manaraka rehetrarehetra ka io araka ny lazaiko teo matoa tonga miresaka ny marokanina reo homme d'affaires marocaine reo homme d'affaires vietnamien sy homme d'affaires rehetrarehetra ny firenena francophone zay matanteraka ny amin'ny roapolo isanjaton'ny échange économique zany le hoe fanakalozam-barotra zany 1700 milliards de dollars zany mikirakoren'ireo olona rehetrarehetra izay tonga mivezivezy eto amintsika reo anjaratsika miteny hoe ohatran'izy amin'izay no azontsika trandrana